fa dia mitovitovy aminy andininy voalohany ihany Jesosy mpanjaka malaza ny tompo mpanjaka ary amin'izany fotoana izany Jesosy ny mpianany dia sady miteka ny mitsipaka dia misaoty amin'izay tokatra any plafond izy manao an'izany fitsitsinjahana zany midera an'Andriamanitra zany nataony zany tena fifaliana lehibe ho an'i Jesosy zany teto ambonin'ny tany ary mandraka kehitriny tena andro lehibe andro tena fifaliana fahatserovana mandrakizay ataontsika Jesosy mpanjaka malaza ary atsika teka miaraka amin'ny Jesosy mandihy mitsinjaka miaraka amin'ny mpianany eo amin'ny latabatra masina fifaliana teto ambonin'ny tany nirahana ny tsinjaka nirahana nandihy nirahana ny ogaoga nirahana ny kikika midera an'Andriamanitra amin'ny feo mahery fa lehibe Jehova ka tokony hoderaina indrindra zany ny fifalianao Jesosy tsy mandraky teny androany dia mbola manao zany ny finoana sasany misaotra Jesosy mideranao ny anjeliny any an-danitra miaramilanao manome voninahitra anao izay koa Jesosy mba manome voninahitra anao manao hoe masina 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 Jehova tokony maro enjo voninahitra rehetra petraka isika eo zany Jesosy ninana ny kapoka voalohany le misy masirasira zany kapoka voalohany misy masirasira zany dia tena kapoka mangidy nakana rano hosolon'le rà zanak'ondry teo natao menamena be rano misy karazana sosy mihitsy an'zareo grika menamena be azy mihitsy dia atsobokoa ny mofo dia iny no hohanina amin'izay zay le kapoka mangidy kapoka ny fahoriana no hohanina voalohany vita zay dia Jesosy hoe ity kapoka ny tia indray faharoa kapoka ny fisaorana tafatsaka ny ranomasina mena ianareo zao tsy lela ohatra mandia tany maina ranomasina ane zany saraka roa zany nandeha teo zanak'Israely lasa lavitra tonga amin'izay ny miaramila ny ensika azy jereo ny fomba an'Andriamanitra ho an'izay tiany arovana eny le
kodiarana kalesy iny a nitsoahany enjely de nidaboka de nitohanany iny avy etorina de mbola saika andeha ihany nitsoahany koa de nitsoahany enjely daholo ny kodiara rehetrarehetrarehetra de nisaviritaka teo ny aoriana tsy lasa tsony ny atoriana tsy afaka tsony fa tapaka ny kodiarany fotoana ny asaka zany zanak'Israely hoe aingana patratratratratratritsika tafita somatsara ny zanak'Israely hatrany ganagana ny gisany omby nentina daholo tafita tsara iny hozy Andriamanitra hoe akatony am'izay ny ranomasina mikatona ny ranomasina maty todo daholo ny miaramila ny Farao rehetra Farao rahery sisy izy rehetra izy anody nitomany rehefa vita zany rehetrarehetra zany tia kapoky tia ny fahatsiarovana zany ho Jesosy kapoky ny fisaorana fa tafitany ranomasina isika zay ny kapoka faharoa zay ny ataony hoe fahatelo le voalohany sy ny faharoa manko ohatrany raha zavatra menamena be no hoanina tamin'ny mofo tsisy masirasira de ny faharoa le kapoka anankiray zay misy mangidy le ranomaso ireo ny voalohany sy ny faharoa fa ny fahatelo am'izay de le kapoka ny fisaorana nisaorantsika an'Andriamanitra teo vily zay pasika zay ny tena niriny Jesosy manirika maniry mba hiaraka hinana amin'ny pasika aminareo de ny mbola tsy maty any vity zay de zon'izay ny teny Jesosy tamin'ny mpianany hoe vity zay pasika jiosy zanak'ondry mitondra ny fahotana zao tontolo zao ok zay fa izany zanak'ondry ho Jesosy vonoina ho anareo zay mihinana ny nofoko sy misotra amin'ny kapoka no manana fiainana mandrakizay zay ny pasika vaovao atsika tsy naikeny finoana sasany zany fa inareo zay manaraka an' Jesosy zany ozy ny adalanareo no manaraka an' Jesosy fa ny pasika jiosy ihany ny tena izy zay ny nataon'i Jesosy hoe ty kapoky ty fanekena vaovao ny amin'ny rako ho famelako ny elikareo rehetra izy zany le zanak'ondry mora maty no vonoina ho antsika teo Kalvari zay tompoko no nitenenany tompo hoe ny tenako ny tena fihinana da rako ny tena fisotro ka isak'izay mihinana antsika na isak'izay ho an-tranontsika ka manamasina rano amin'ny vera amasinina amin'ny anaran'i Jesosy fa eo ihany ho an'i Jesosy de manapotsitra ny fony ohatran'indray omby terena ronono reny pss de paritaka ho an'ny olombelona rehetra ao anaty vera le rako ny tena fisotro ny tenako ny tena fihinana zay mihinana ny nofoko izy sy misotro ny rako izy manana fiainana mandrakizay ary rehefa maty izy za nangana azy amin'ny andro farany zay ny atsika tsy ny zanak'ondry tsony fa Jesosy tsy ny rany zanak'ondry tsony fa ny rany Jesosy tsy ny nofony zanak'ondry tsony fa ny nofony Jesosy zay ny atsika kristianina nahatonga ny atsika ho nanao ny fandraisana fanasan'ny tompo voalohany Mami re Jesosy Mami
Jesu Mami re Jesu Ni fitia Amvaloralina eo no mafy am Jesosy indrindra jerenao ro tsara fa le alaka misy teo ihany Jesosy zao nenana sakafo farany tamy 5 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 8 izy dia nakany Getsemane amin'ny 8 amin'ny 7 amin'ny 10 adiny 2 tomany foana Jesosy raiko raha azo atao esory amiko ty kapoka ity hoy izy mangorohoro sady ny fanahiko takane fofaty mangofotra le zany azo ny antsaina daholo ny daka totondry ny kapoka tsy tatsony sy ny ompa isan-karazany raiko esoro amiko ho aty kapoka ty adiny ray izy ny tomany fona niondrika teo amin'ny vatolampy teo amin'ny Getsemane niondrika tsy niaino azy ihany ny rainy nekoka tamin'ny tany tomany n'izy tomany ny anjely ny tonga nampahery azy zao ny tenin'ny anjely io nefa nolazaina tany an-danitra aza makany ambonin'ny tany any ho ianao olona masika nereo mpamon'olona nereo ombondreo amin'ny azo fijalinana ianao nananatra anao zay tany ambonin'ny tany an-danitra hoe aza makany fa anao ny tsy nanety hoe fantatro fa mpanota reo masika reo kanefa mahagaga ho Jesosy tia azy foana tena tia azy foana avy aloha andeha zany natongavan'i Jesosy teto tany zao ny anao ny anjely zakao fa sitraponao ataotsika nira lay ora tao Getsemane tsaroko tsara izao fa Jesosy tompo lehibe dia novonona tao ira fa firme zay 97 non tsy izy io ka tsy mitovy manko amin'ny firanantsika amin'io anankiray io 88 indray amin'ny firana sasany zany 88 io sasany any amin'ny 483 angambo zay raha tsy diso lay ora tao Getsemane tsy ma io tsy mitovy mitsy le firana tatiorina mitsy 70 rana totsika tsy haiko ny milaza re lay faoriana rery tao Getsemane Jesosy tompo tarionao ny saiky ho an'ny Getsemane ahita ny fitiavanao izao tontolo izao
diny voalohany hoy izy amin'ny andininy manaraka nangorohoro mafy ny fonao Jesosy antsembo koa izay niteteny nanjary toy ny raha endreny fahoriana nangotraka tsy maintsy nosotroina lay kapoka teo diny voalohany sy ny faharoa voalaza ny soratra masina riavana fa tamin'iny fotoana iny Jesosy nanao fanambarana mezinezina tsy nisy ohatr'izany ao amin'ny Jaona 4:12 no ahitantsika an'izany. Andao anareo aho Jesosy falazaiko anao fa ohatran'ny latsambaratra mpianatra nanenao izany. Ahoana tsara hoe Jesosy andao anareo aho aho. Aiza ny tany elenay? 3 taona tsika nytety niaraka. Ninambarisa ninona sakafo isan'andro tsy tapaka izay. Nahita rano sotroina tsy tapaka izay. Nandritra ny 3 taona. Tsy nanakaloha ary izay fa mitaky hetra. Kaisara nataon'i Jesosy hoe ndana manjono. Izy tsy manondana manarato, manjono trondro ray ny azo amin'izany. Zay trondro azonareo voalono Jesosy
jereo ny vavany fa misy volamena io ao mo sasamany hoe mahita volamena sasany hoe nahita vatosoa samy hafa filazany fa de le volamena tao anatin'ny vavan'le trondro na vitana sakafo ny mpianatra sy ny vady aman-jana nandritra ny herintaona nandohavana ny vola etra ny kaisara nandritra ny herintaona da naka tamin'ny mpianatra zao ianao andahanay aiza ny tany alehanay teo Jesosy de ny voalohany aza malahelo ny fonareo minao an'Andriamanitra ary minao ako ao an-tranona raiky misy toerana maro raha tsy zany efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo ary andeha amboatra fitoerana ho anareo dia ho avindray andrainy amiko ka izay toerako ny toeranareo koa zany izy anamboatra fitoerana ho anareo vitsy zany dia ho avy andrainareo any amiko ka izay toerako ny toeranareo koa mpiandry kely teto amintsika ane nataon'i Jesosy hoe mijaly loatra ho ahy ianao fa ho alaiko anao ny tomany ny ray aman-dreniny tena ny tomany inona dada ny tokony atao zany hoa tsy tompony ainy le Jesosy tompony aina milaza fa akazy ano midongy fa tsy dada ny tompony aina fa Jesosy midongy izy voatelo andro lasany zany re olona voatelo andro lasa lasany Jesosy tokoa le raha namana lehilahy io niakatra amin'ny totohitra volamena tonga teo amin'ny vavahadin'ny lanitra nasehon Jesosy azy reo ny tanànanao volamena tranonao volamena vonikazonao volamena lalana miditra ao volamena sambatra ny olonany midira ho ahy ianao dia nitomany be izy tomany koa ny ray aman-dreniny Jesosy oka aloha fa mbola talora loatra izy fa masitrano ary voamaly ny maly zany naverina le tovolahy dia ho Jesosy hoe noho ny ranomasina ataon'ny mamanareo ny ray aman-dreninareo ary dia ndana miverina ny ambonin'ny tany fefa voomako ho anareo ho anao ny tanàna masina tsy mandaingy Jesosy anamboatra fitoerana ho anareo ane lasanay vita zany dia io natongavana vita sadiny eny le tovolahy zany vitany anao mikara fa nitomany izy nera fa 5:1 tsara lova Jesosy ny mpanota vova raha miala etitsika aza malahelo zany tsony misy tanàna volamena nomeny Jesosy atsika fonenana soa io namboarina ho anao anefanao ny teninao ho amin'io tany tokoa no isorany dianay
andininy fa 9 amin'ny jaona 7 ihany andinina fa 9 ary zaho angataka amina ray ary izy anomenareo mpananatra hafa ireo fanahy masina izy anomenareo fanahy masina mba eo aminareo mandrakizay dia ny fanahiny fahamarinana zay tsy azo zao tontolo zao raisina satria tsy hitany na fantany fa inareo no mahafantatra azy satria mitoetra ao aminareo izy ary ho ao anatinareo. Jesosy mihitsy nylazan'izany hoe zany lasa fa irako aty aminareo ny fanahy masina io le miresaka antsika minofy manazava ny zavatra rehetrarehetra na ny zavatra ho avy aza malahelo mihitsy nareo fa zao andeha za ihany nareo ihany ny mahita fa raha tonga ty ny fanahy masina ny olona rehetrarehetrarehetrarehetra mahazo ny fanahy masina daholo. Zany ny teny Jesosy fampahirezana dia faly ny mpianatra aloha na dia donto aza ohatrany hoe roviana nefy zany zao nitady teo Jesosy ho halan'ny olona rehetra amin'izay nareo no ny amin'ny anarako halan'ny olona rehetra na i dada na i neny na ny vady na ny ray tapo ankahala nareo kanefa ho Jesosy aza matahotra fa raha tena tiay anareo dia tian'ny raiko ary raha tian'ny raiko anareo dia iseho aminy nareo izy. Zany fampahirezana nataon'i Jesosy. Ny andininy faharoa tsara lalana Jesosy ny vahiny tarihanao raha misy manjoa tsy mba kivo ny foa fa tohana ny herinao. Andininy faharoa Simanzo Simbaki Vinif Wamini Tani valora alina ho Jesosy tamin'ny mpianany tamin'ny Petera aloha eo sasako ny tongotrao taitry Petera enao no anasany tongotro tsy meko raha tsy manaiko sasako no Jesosy tsy manana anjara amiko. Raha vao tsy manaiky mihitsy ianao fa Jesosy ny mamela heloka tsisy anjara antsika any an-danitra any. Very ny tanàna masina fa very koa ny fanahy masina rehefa tsy nandray ianao. Tsy nitokotry ihany ary ozy izy fa noloko koa ampandroy mihitsy aho zay maloto ihany no sasana
satria ny ray aminareo ane amatika gaga ny mpianany zavy izany Jesosy zavy izany Jesosy izy ny anankiray tsia zavy izy tapitra ny teny daholo ny mpianatra tonga Jodasy amin'izay zavy izany Jesosy voalazanao taitra Jodasy ndana atao vaingana zay tianao atao e lasa izy nandeha tezitra teo nidirany devoly taminy mandeke izy mandeke tenenina mandeke amboarina zany iny lana ny fanampana sana hoe inona ny mampalahelo anao amiko Jesosy inona ny mampalahelo anao amiko fa raha tsy manaiky ho sasany Jesosy ianao a very ny fiainana mandrakizay lava be ny tantara Jaona 7:10 Jaona 7:10 vavaka nataony Jesosy ho amin'ny mpianany raha io tsy eto amin'izao tontolo izao tsony a retony ho eto terizy ireo amin'ny anaranao ampahirezy ireo amin'ny anaranao za tsy mivavaka aminao ray mba mpiala azy amin'izao tontolo izao fa mba hiaro azy amin'ny ratsy lava be zany vavaka izany no faranany amin'ny hoe tahaka nany rano ray a andrahako anareo koa mihoatra noho izany vavaka izy raha io tiako any amiko ireo rehetrarehetra zao a ahitany voninahitra zany vavaka lavabe nataony Jesosy tamin'ny mpianany tapitra zay andao zay tsy izy ho an'ny Getsemane lazaiko teo zany raha pitsika dia hijery an Jesosy tany Getsemane sy ny fahoriana netiny tsy sakafo tsony iny alaka misy zany a zay sakafo zoma izy maty foana teny ambony hazom-pijaliana ny kapohana fa mbola tsy ny sakafo izy nandray mandeha andriny raha pitsika mijery ny lalany azo fijaliana andetsika hisotra an'Andriamanitra amin'ny hery fahaefatra amin'ny fitianao ry Jehova tomponay a fa tena foinao ny zanakao a ho mpanavitra anay tsangantsika rehetra misaotra ny amin'ny fitiavanao Jesosy misaotra fa lehibe ny famindramponao aminay taloha nisarahana dia nanafatrafatra nareo hoe tsy hamelanareo kamboty any aho hoe ty aminareo foana zao tontolo zao tsy mahita atsony fa inareo mbola hita foana dia ho faly ny fonareo mandraka ankehitriny Jesosy tonga ty aminay foana ianao mampahery anay
mananatra anay manoro lalana anay amin'izay rehetra tsy takatra ny sainay faly izay misaotra Jesosy misaotra mpanota daholo izay rehetrarehetra tsisy manao ny marina na dia iray aza kanefa ny soratra masina nylaza hoe amin'izany olona miovaova izany foana no iratany masin'Andriamanitra izay natonga anao teny hoe tsy olombelona akolika ho tofo mandrakizay noho ny amin'ny anarako dia hononika ny fahatezerako misaotra Jesosy andro pasika ny tenenanao an'izany andro pasika namelanao ny elokay ka dia misaotra Jesosy deranao ny olo-masina rehetra deranao ny anjely deranao ny olona voavonjy rehetrarehetrarehetra fa namela eloka Jesosy mandrakizay ny famindram-pony izay koa nakalaza anaraka ny teny mpanao salamy manao hoe samba Jehovah tsy voasarona ny fahotana sambatra ny olona izay tsy saintsy voahetra ary misy fitaka amen mino an'Andriamanitra ratsy to ary mino Jesosy Kristy izay tokony tombontsika izay nitorotoroana tamin'ny masa tanteraka akoatabolata tombona tamin'ny azo fijaliana matika ny alevina hita tany fenajita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra amin'Andriamanitra mipetraka tamin'Andriamanitra avy any lehibe tsara velona sy ny maty mino fanahy masina fiangonana masina malera fiangonana ny olona masina ny fahaveran-kely fitsakana ny tena maty ary velona mandrakizay amen ho tanteraka tokony izany amin'ny anarana rasina izany ary fanahy masina voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany masina 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 Jehova tompony maro eny voninahitra tamin'ny rehetra petraka isika dia izay ny alakamisy masina dia raha pitsika dia miditra indroa ihany ny amin'ny roa sy ny amin'ny enina ny angatahako amintsika rehetrarehetrarehetra raha tsy nanaiky moa Jesosy ho faty teo ambony azy fijaliana taizan'ny hafarantsika taiza Jiosy mandrakitiana androany tatatatany mihitsiny fa Jesosy tsy nombona amin'ny azy fijaliana izany fa ny olona mitovitovy aminy io sozio ny teny frantsay olona mitovitovy aminy fa Jesosy tompoko lasa nanambady zay mifilazany azy tsy zany teny zany fa zareo silamo teny zany reo ny zanany anankitelo io raha matovadina izy dia mpanota tahaka antsika fa tsy Andriamanitra zany tabatabainy amin'izao andro pasika izao zany aza miaino azy ianao Jesosy nanavitra anao tianao jerena ingavy antsika rehetrarehetra rehefa maty teo ambony azy fijaliana izy mba andohalitra daholo tsika rehetrarehetra isotra azy amroa na amin'ny enina anolotra fanatitra antsika izao izay manome mpifaliana no ankasitrahana indrindra praisikely rehetra praisikely
tompo hatramin'izay Jesosy dia nilaza fitiavana foana hoe mandrakizay ny fitiavako anao mandrakizay za tia anao taloha. So tsika tena miporofony amintsika fa tena tia antsika izy. Tsika kosa hira hoe tiako anao Jesosy, tena tiako anao, anao velo rano aminao fa tsy hivadika aminao mihitsy mandrakizay dory. Tsangantsika indrindra. Faly anao Jesosy manita zany hira zany, ravoravo mihitsy anao ka niteny taminay hoe tsy mba zavatra kely aminahy hoe ianao Jesosy zany hiranareo zany. Misaotra dia mino foana. Faly zay Jesosy, raha mba mahafaly ianao ny hira kely nataonay androany. Ny angatahako aminao Jesosy, mamindrafo aminay. Tsisy olombelona tsy manota ho ianao, tsy nisy olo-masina koa ka tsy nanota, fa mpanota daholo zay. Fa le famindramponao io no namonjenanay, ka dia ataovy aminay foana zany Jesosy mba hiara-dalana aminao mandrakizay zahay. Misaotra Jesosy, nanolotra fanatitra ho anao zay, na kely iny na be iny, fonay ho anao, anasoavana ny asanao ka dia mamindrafo aminay Jesosy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina Jehova petraka isika zao tsika dia mpandray fanasan'ny tompo sisa ny mijanona dia rakitra vavy misy voady anga voady zany
dia orinan'izay a vao mandraitsika. Jesosy io rety misy olona nanoratra ao anao no ny habe ny fitiavanao anazy ireo tsirairay avy a dia vakikoa amin'ny anaranao masina dia masina indrindra. Fahafolokarena voninahitra ny ho anao rery ihany Jesosy malala. Voalohany trosa misaotra indrindra Tompo, mbola mametraka amin'ny fiainanay mianakavy eo am-pelatananao ray eo mamindrafo aminay vola 7,000 ariary atolotra ampifaliana dia raina mandrakizay ny anaranao Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Amen. Nofy vola 10,000 ariary. Misaotra Jesosy noho ny fitiavanao anay, manolotra vola 20,000 ariary ho an'ny dada pasteur any ambanivohitra. Raka mpisaorana misaotra Jesosy fa mbola nomenao tombonandro fahavelomana ka tratry ny alakamisy masina ity Jesosy misy vola kely 10,000 ariary ho an'ny dada randrenatoandro. Misaotra Jesosy. Amen. Malaki 3:10 vola 6,000 ariary sary sy feo. Tsy misy soratra fa ny tompo mahafantatra ny omponao vola 20,000 ariary. Raka mpisaorana 10,000 ariary. Misaotra anao Jesosy fa sitrana soma tsara dia mba mangataka ao mba omenao fahaizanao anohizako ny fianarako. Nefa aoka tsy ny sitrapoko natao fa ny anao rery ihany dia iny misy vola 2,000 ariary atolotra ho an'ny fiangonana mangataka ny hirany FFPM 630 ry Jesosy mba tantano. Ho an'Andriamanitra rery ihany ny dera sy ny haja ary ny voninahitra. Misaotra anao Jesosy noho ny fitahinao sy ny fitantananao ny fiainanay mankasitrake dia raina mandrakizay ny anaranao masina manolotra vola 20,000 ariary. 10,000 ariary ho an'ny FPVM Ambilobe, 10,000 ariary ho an'ny Trabona ny fitambarany 20,000 ariary. Misaotra betsaka Jesosy ny tsingerin'androany Jesosy ny firaisako latabatra aminao. Misaotra tamin'ny zavatra rehetra nataonao tamiko, indry misy vola kely vokatry ny foko 50,000 ariary ho an'ny dada mangataka vavaka. Tsy misy soratra 1,000 ariary. Voady masina. Misaotra anao Jesosy fa mbola nomenao fahasalamana na dia ao anatin'ny fahaseranana Jesosy dia tsy mitsahatra sy miteranao Jesosy indro misy vokatry ny fonay. Misaotra Jesosy. Amen. Vola 5,000 ariary. Fahasoavan'Andriamanitra no tozao ahy. Misaotra Jesosy noho ny faharovanao ahy tamin'ny aretina sitrana somatsara koa ity misy vola 10,000 ariary ho an'ny sary feo. Misaotra petraka Jesosy. Numéro 5308 fisaorana. Tsara ny miterana ny Jehova sy ny ankalaza ny anaranao ny avo indrindra mangataka fangatahana, mangataka ao mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ao vola fahafolokarena 80,000 ariary atolotra ho fampandehanany raharan'Andriamanitra. Misaotra betsaka Jesosy io. Amen. Misaotra anao izahay Jesosy malala noho ny nahatratrarako izao alakamisy masina izao sy noho ny nahatratrarako ny anniversaire ny zavikelinay, ny fiainanay, ny ankonanay, ny fahasalamanay dia apetraka feno aminao isanandro. 10,000 ariary mitsinjara toy izao: 5,000 ho an'ny mantra, 5,000 ho an'ny zazakamboty eny ampahitrizina. Raka mpisaorana 5,000 ariary ho an'ny FPVM tanànan-drano ampandrana. Midera sy mankalaza anao manome voninahitra anao Jehova ray eo. Misaotra ary manaja anao Jesosy Kristy Tompo amin'ny famindraponao sy ny fitiavanao. Koa ity misy ampafolo ny pension miaraba amin'ny fahafolo atolotra tsy mazava tsara 22,000 ariary, 10,000 ho an'ny sary sy feo, 6,000 ho an'ny mpitandra ambanivohitra, 6,000 ariary ho an'ny tompo ambodanerana. Nofy 2,000 ariary. Tiako be anao Jesosy. Misaotra anao Jesosy noho ny fitiavanao sy ny famindraponao lehibe natolotra ao anay. Vola 60,000 ariary ho an'ny kamboty ampatrizina. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Ity indray Jesosy ny ampafolo ny pensionko 20,000 ariary
ho an'ny sary sy feo misaotra jesosy nisany olona nanoratra ho an'ilay manjaka le mpanjaka le tompony fitiavana lehibe indrindra dia nisy 400 voninahitra n'Andriamanitra irery any dia mifiadanana ho anao tsika rehetra. Manao hira aho ny mpihira ery ery.
izao fanasana masina izao tsika riavana tsarova fa ny mpanjaka izany manasanao eto androany lay mato anao mato any tsirairay avy maniry koa ao zana maniry iarahinana nyty basika ty aminareo dia ny mbola tsy mijaly indro aozy mandondona ny varavaran'ny fotsika raha mamozany ianao androany hiditra ao amintsika izy onona ao amintsika izy hitoetra ao amintsika izy zao izy le mofo velona nidiny avy amin'ny tany an-danitra raha misy mihinana itony mofo tony dia ho velona mandrakizay izy ary izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako izy no manana fiainana mandrakizay ary zanangana azy amin'ny andro farany nefa hozy Jesosy rehefa mihinana sy misotro ianareo dia mba tsarovy lay njaly nangiry firo anao mato anao nandatsaka ny ainy ho anao andeha atsiaro zany sika amin'ny ira 5:20 ny andininy voalohany sy ny andininy 4 farany ary dia saintsainao ny anatinao any rehefa mihirana io ianao hoe za zany hitsangantsika anao zany ry zany ny azo ny jalinao ry Jesosy tomponay maneho ny fitianao dia hiankinanay vavaka isika manome voninahitra anao hatranyizay ry Andriamanitra ray zanaka ry fanamasina dia le Andriamanitra be fitiavana nafoy ny zanany ho anay anavitra anay hamonjy anay misaotra anao zay ny amin'ny fahampatsiahivany zany lalana no diavinao zany tianao ilentika ty anatinay mantsy fa tsy tahaka izao zay ratsy ianao tianao tsarovanay fona zany fijalianao zany mba tsy andehananay anaonao fona anaraka ny lalanao misaotra betsaka Jesosy zany ny fitiavanao zany nandefitra taminay ianao ny ninikipo tamin'ny adalana rehetra teny ianao nikaroka anay teny ianao nandinika anay rehefa tonga ny fotoana zay mahareraka anay dia mampitraka anay ianao mampijoro anay ianao mba hainao mo Jesosy hoe mba olona manahoana loatra moa zay tony ratsy ene
tena mpanotana e nefa dia zao a ninitsinjeren'izany ianao fa niraisinao foana ny teninao ary tianao amarinina fa hoe tsisy tianao very manko na dia ray monja aza tianao avotana avokoa. Misaotra betsaka Jesosy, misaotra betsaka manoka n'izao andro zao indray izay ho fahatsiarovana izany hoe namonjenao anay izany dia mahatsiaro tokoa izay Jesosy izay lalana ny diavinay efa renay foana manko izany mandre ny teninao foana izay mandre fampianarana foana izay fa tsy nitoetra ty anatinay izany fandraisana ny teninao izany fa na izany aza nefa dia tonga foana ianao mampijoro, tonga foana ianao mandray ny tananay satria zay le zanakao zay le asan'ny tananao le adidinao Jesosy hiatrika n'izao fanasana masina izao ary zay mangorooro any anaty any hoe mba isany any zay na dia tsy mendrika aza. Misaotra betsaka Jesosy misaotra betsaka Jesosy reo ny famantarana izay tonga eto tahaka ny fahitanay andavanandro ihany raha ny mofo Jesosy ny volavolay ny tanan'olombelona hatrany ampiandohany avy any eny hatramin'ny fahatongavany eto aza tanana ny nandray izany dia raha mba eto Jesosy tonga eto ianao manko amin'izao fotoana izao dia raiso izany amasino ho tonga tenanao ilay nitondra fanavotana ho an'izao tontolo izao. Io koa ny kapoaka tahaka ny fisotronay andavanandro ihany fa androany dia hiavaka izy eto androany satria ho kasianao manokana ho tena lay ranao nalatsaka teo ambony azo fijaliana lay ranao nanovanao ny tantaran'izao tontolo izao andeho an'ny lala ny famonjena amasino zany ho tena lay tenanao ho tena lay ranao ihany tokoa ka na inona entinay miatrika eto androany anana fanantenana zay fa ho tafaray aminao ilay Andriamanitra velona tsy mety maty mandrakizay. Misaotra betsaka Jesosy reo ny mpanomponao zay nofidianao tao anatin'ny maro, nofidianao hiara-iasa aminao, nofidianao hitondra ny fahazavanao reo izy ireo Jesosy olombelona reo mitafinofo amandra mety ao ny fahalemeny amindra fo aminy ianao amela ny elony ianao ary anarona azy mihitsy ianao amin'le rahanao naizanaiza misy an'ireo dia voapetraka hoe mpanomponao izy le tsy arianao mandrakizay mandrakizay. Misaotra betsaka Jesosy reo nitondra ny tenanao sy ny rahanao eny mivahoaka anao rehetrarehetra eny dia mba tsy ho izy tsony no hitan'ny olona fa ianao le nifidy azy ianao le nanangana azy. Reo kosa arany vahoaka izay tonga eto androany miandry ianao manatenanao tsaronay le teninao hoe atanatanao aza ny vavanao fa ho fenoko dia ho fenonao Jesosy le aina avy aminao le hery avy aminao ary indrindraindrindra ny fanantenana. Misaotra betsaka Jesosy matoky dia matoky ianao zay fa ho rakofanao ny fanahy masinao zao fitoerana masina zao ary tena anjakao anao ry tompony dera ny aja ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka isika fa Jesosy tompo tamin'iny alina izay namadiana azy iny dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka ho izy hoe tia ny tenako ho anareo zao nataovinareo ho fahatserovana. Tahako izany koa ny kapoaka rehefa nihinana. Ity kapoaka ity ozy ny fanekena vaovao amin'ny rako izay alatsaka ho an'ny maro zao nataovinareo ho fahatserovana ary na ovinana mihinana itony mofo tony ianareo sy misotro tony kapoaka tony dia manambara ny fahafatesako mandra-piaviko indray. Eo mpizarana ny mofo sy ny kapoaka eny amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia ndeha ataontsika ny hira fa 700 any amin'ny firana ny FFPM ny foko ry mpamonjy mangeta hitanao maniry lalandava ikambana aminao.
haiko ny tany anatinao tany ry havana nanao zany iry zany hoe ny foko ry mpamonjy mangeta hitanao maro ny etaetantsika maro ny fangatahantsika fa tsy fantatro hoe tena mba resy lahatra venao fa tena ny vaivay lavitra noho izany ny etaetan' Jesosy te azo anao jereo fa tramin'ny ainy aza natolono anao. Misy fotoantsika ry havana manana an'izany etaeta zany. Za te hanompo an'Andriamanitra, za te hanompo anao ny asany a manomboko zao avelako daholo ny adalako rehetra. Mety fa nanao an'izany sika saingy zao mandraky tiany androany mbola ho ihany ny fahazaran-dratsy. Ozy ny iratsika teo hoe ho lao ny fahotako raha kekezinao, tsy misy adalako zay tsy afaka ao. Manantona tsika eny ny tompo. Anjaranao androany manapa-kevitra, anjaranao am'izay tena mandroso, tsy tahaka ny teo alotsony fa tena nolotra ny tenanao mba saintsainy ny fangiry firina. Niatra tamin'i Jesosy noho ny aminao, noho ny fitiavany ianao. Aza manao mety tahaka an'izay lasa zay tsony. Indraindray a rehefa te hanompo dia hanompo, rehefa te hanao ny asan'Andriamanitra dia manao. Fa misy koa fotoana zay mba eo e maha-olombelona tsarovy ry havana. Fa hatramin'ny segondra farany niaritra Jesosy, niaritra izy ary tany aminao ny masony. Andehantsika anolotra ny tenantsika ho azy amin'ny raha fa 7:7 dia ny 9:4 farany ihany no ataontsika hoe indro tompo fa omeko ho anao ny tenako ka tsy misy zay tsy foiko zay rehetra tianao. 9:4 farany. Rehefa manolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra tsika, azadiny fa misy azo fijaliana ao. Isan'izany le niraintsika teo hoe eso latsa tsy ahoko fa ny opanomponao no zavatra kendreko. Raha mbola Jesosy koa ny toriana, tsy maintsy misy zavatra hiaretanao. Zay le nilazainy zay azo fijaliana, tsy maintsy milanja. Ary hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra mitondra n'izany azo fijaliana zany. Marikiny ho famonjenantsika, marikiny ho fanavotana antsika. Ny zavatra tadiaviny aminao dia zao ihany hoe ninninna dia atolotra azy araka ny teniny hoe manompo an'i Jehova amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny tenanao rehetra hatramin'ny fanahinao dia hanompo azy. Tsy misy fisalasalana fa azy manontolo. Ry havana, fitiavana ny naseho any ianao androany,
fitiavana natolony ianao androany anjaranao ny manapa-kevitra zao nefa nitsarovy a Jesosy tsy mba mijery ny aty ivelany tsy mijery tsanganana ny fonao ny tadiavina ny fonao ny jereny manaiky amarina ve zao asa raha tena manaiky ianao an Jesosy ozy ny teniny hoe arakaraky ny habeny ao am-ponao zany no anambarana ny vavanao andao eketsika zany amin'ny vavantsika amin'ira hoe anao atompo reko zany feonao zany manomboka androany anao hatramin'ny farany mandra-pavita ny fizarana ny sy ny kapoka amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Efa eny amintsika eny Jesosy ry havana amin'ny alalan'ny tenany sy ny rany safidiny ianao androany mba hitoerany hiaraka aminy onina aminy azadino nefa fa hibanjana ny azo fijaliana mandrakarivo isika araka ny teniny hoe raha misy tanaraka aoka izy andany tenany ozy ka hitondra ny azo fijaliana hoy Petera tsarovo izy fa tsy mba zavatra mora simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena nanavotana antsika tamin'ny fitondran-tena adala izay nentsika tamin'ny razantsika fahiny fa ny rahasoan'i Jesosy Kristy izay rano zanak'ondry tsy misy kilema zany nanavotana anao zany no ny fidianana anao hoy Paoly apôstôly hoe jereo izy ny azo fijaliana fa teo ny namonjena anay ary teo koa nanaovan'Andriamanitra fanekena fa firenena masina ho azy isika ary teo ny nanaovan'i Jesosy Kristy vavaka fifonana lehibe mezinezina retany rendanitra ary reken'Andriamanitra ray hoe ray mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony mba azonao an-tsaina moa hoe aty amintsika ny masony ninninona ka nazam-pahotana nataonao fa mbola ny tompo tany aminao ny masony te hanavitra anao izy
manantona ka miondrika anoroka ny tongo masinao za zay olona tsy mendrika ary tompo avaozomba ho anao itsangantsika rehetra raiso hano ity ny tenako anareo zay omena anareo zay nataovinareo fahatsiarovana misaora azy misaotra betsaka Jesosy any amin'izany fitiavanao lehibe zany raha izay tsirairay avy reto Jesosy tsisy afaka hiteny hoe zany mariny netiny nataoko tsy misy pentina fa hitanao daholo Jesosy ny any anatinay ihany fantatrao daholo mety misy aminay aza efa tena kivy mila ho tratra ny famoizam-po hoe inona tsony mony amiko fa tonga ianao nitsenanay amin'ny tenanao zay nitondra fanavotana ho anay dia ny fanahinay zany misaotra betsaka Jesosy mankasitraka Jesosy misaotra tompo amen sotroanareo rehetra ity fa ity ny rako ho famelana ny elokareo misaora azy zany ny fitiavanao anay azo tsapaitanana tena voakasika ao zay androany tsy hoe tamin'ny teny fotsiny ihany fa tena nidina ty anatinay ianao amin'ny alalan'ny tenanao sy ny ranao zay midika efa tsisy elanelana tsonony amintsika zany hoe ianao no hitantana anay manomboka eto amakivaky ty andro ty amakivaky ny andronay manontolo tsy anatsafidy tsony zay fa nisitraka ao zany nataonay mety misy marary tonga teto Jesosy ny andrandrany zany tenanao sy ny ranao zany dia tsy angina fotsiny amin'izao ianao rehefa tonga any fa anapatra ny herinao sy ny fahefanao anasitrana azy ianao mety tsy ho aretina ihany mety ao ny olana mety ao ny adi-tsaina mety ao ny adi-panahy na avery hevitra hoe ho aiza no alehako rehefa avy eo fa ho ianao efa ty anatinay efa manjaka ty anatinay dia matoky dia tena matoky ianao zay misaotra betsaka Jesosy mankasitraka Jesosy Jesosy akaizana Jesosy anam sadi tsy Jesosy anam rani uruna meti mandawana Jesosy manda Jesosy dia ho tanteraka tokoa ny izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen mipetraka isika rehetra dia ao anatin'ny fanangonana ny kapoka sy ho fanaovana ny fanatitra
andeha anaovantsika ny hira any amin'ny boky kira fiderana hoe fahavalombe efapolo izay hoe tsy saraka aminao zao miara voaombo aminao ry Kristy eo aina avao no hoe mitombo atao anatiko izao de tena tianao Jesosy zay ny voambarany zay ary tena ny porofoiny hoe fitiavana mandrakizay ozy zany no nitiavako anareo zany no ampaharetako ny famindrapoko aminareo andeha ho faranatsika izao fotoana zao dia aoriana ny vavaka sy ny tsodrano nanaovantsika nira hoe tiako ny miaraka aminao Jesosy 3:7 ny andininy voalohany ihany vavaka isika faly ny fonay ry tomponay sy mpanjakanay ohatrana tsiaro hoe olona firy moa ny ety amin'izao tontolo zao ety fa nofidinao zay androany hiaraka aminao teto amin'ity toerany ity ary dia tafaray taminao tamin'ny alalany tinonao maro ary dia tao koa aza ny tenanao sy ny ranao
nandindinika anay teny foana ianao tsy tafandromandry taminay teny foana ianao nitady fomba mihitsy ianao hoe ahoana re fomba idirako ao anatin'iny olona androany zany tanteraka Jesosy ndreto ny vahoakanao tonga teto androany raha tonga eto izy androany za mihiny Jesosy fa misy etaeta ny anatiny any tia ny ambara aminao tia no tantaraina aminao tia no velarina aminao mino a Jesosy fa manana an'izany reo fandenge Jesosy hoe tsy arovana kely reo ny mpanomponao zay nanatanteraka ny voandy androany nanao ny rako mpisaorana na atsiaro izy ireo hoe tena noenonao ny vavaka haika izay tony tsy very na any trano any na eny an-dalana eny naiza rehefa miantso ny anaranao dia manongilana sofiny ianao araka ny teninao hoe ny sofiko aneka tsy lalodalovana tena mare dia renao daholo ny fitarainana reny ny mpanomponao reny nanao ny rako mpisaorana nahitany izay karazana fitahiana maro avy aminao dia mankasitraka Jesosy mety maro taminay reto ny mety hoe tsy nahasoratra fa ny anatin'ny fonay sy ny saina ihany feno soratra maro any milaza Jesosy amin'ny fisaorana anao fankasitrahana anao eny fa naity androany ity izay nanehoana fitiavana lehibe aza dia ndreto Jesosy ny fiangonana manontolo miara misaotra anao manao hoe misaotra Jesosy reo ny fangatahana maro izay voatonona teo ny sofinao tsy mba tahaka ny sofinay ka mety anadino fa tadidinao daholo ny fangatahana maro samihafa na kely izy na lehibe na tanora na antitra dia voarainao reny Jesosy raha misy tonga teto androany ao anatin'ny tsy fahasalamana anasitrana anasitrana azy ianao anafaka azy ianao raha voageja ny zavatra maro dia anafaka azy ianao mety misy very hevitra any mety bokany trosa angamba dia ianao anafaka izany Jesosy maro n'izany mety misy koa any Jesosy tena kivy satria hoe efa impiriny vavaka impiriny tolonam-bavaka mety efa nifadianina mihitsy azany tsy mety mivany olana ao tokantrano vady maditra misotro toka mamony tsy manome vola mety misy any Jesosy hiarana zany dia miangavy ianao Jesosy hijery zany manokana ianao mety misy koa zanaka maditra Jesosy raha ny andro iainana izao ao an-trano ihany izy Jesosy no hitanay endry any an-dalana any izy manao ny adalany tsy fantatra itsony hoe manahoana re izy ihany fa ny fantatra dia zao hoe rehefa mivavaka izay mihoatra lavitra noho ny masonay mahita le masonao mijery azy ihany dia hijery endreny zanaka ireny ianao naiza misy azy dia amefy azy tsy andehany amin'ny lalany fakapanahy fa hijery azy ianao hitantana azy ary dia hanolo-tsaina azy ameo saina matsilo raha anatin'ny fianarana ho tafita somatsara mety misy olana maro akoatran'izany tsy haiko tononona satria za olombelona mitovy aminy ihany tsy mahatakatra lavitra fa zao Jesosy manakambara aminao reo be dehibe reo manakolazaina aminao reo zano angina vetivety fa ianao kosa namarina ny teninao hoe inona ny mbola tianao ataoko aminao eny hoe ary zany vavaka manginy zany Jesosy misaotra betsaka Jesosy misaotra betsaka miala tsiny re tika mbola hoe ao anatiny tena fiantorahana aminao ny vahoakanao voarainao reny Jesosy ny ataka mangina tao anatiny tao izay natokany mihitsy hoe tia androany tia tena metraka ny fiainako ampelantanan'Andriamanitra reny izy reny ainao daholo ny zavatra rehetra araka ny teninao hoe
ny tsy hain'olombelona tao dia hain'Andriamanitra. Dikan'izany Jesosy ivoaka eto zay rehefa avy eo, tsy ananay tsy anatahotra fa ianao ny mialo lalana anay, ianao ny miaraka aminay. Dia misaotra betsaka Jesosy. Azadino Jesosy zao firenena izao, tsy adinonay mitrotro-bavaka an'izy ity raha mbola misy mivavaka ho an'izy ity, anongila tsofina foana ianao, ijereny Madagasikara foana ianao. Mety maro no mety very hevitra, maro ny efa kivy, maro aza nefa nivily lalana hoe aleonay manompo sampy. Jesosy raha mbola Andriamanitra velona ianao, tompo ny fahefana faratampony miasa mahery, dia ianao ijery nyreny vahoaka tsirairay avy reny avoty Madagasikara. An'olon-tsaina ny mpitondra ianao, ny mpitantana rehetra, ny mpitondra fivavahana rehetra Jesosy, dia ampiorina an'izy ireny ianao ampitombo ny finoana. Ao ny ray aman-dreny be zay filompanorina an'izay FPVM zao, eo ny ray aman-dreninay Dady Randrenatoandro, tsy adinonay nitrotro-bavaka azy, naiza misy anay dia mbola anome tanjaka fahasalamana hero azy ianao, ampitombo ny finoana ianao, ampitombo taona maro iainany ho azy sy ny ankonany ny mpiara-miasa rehetra ihany koa. Jesosy apetraka ho pelatananao zany vavaka zany, ny fiangonana manontolo ny miara-mangataka aminao manao hoe Jesosy ianao ny vavaka. Sotra Jesosy, anao ny dera ny aja ny voninahitra mandrakizay rainay eo zay ny an-danitra, ho amasinina ny eny anara, ho tonga ny eny fanjakana, atao ny eny sitraponao ety atany tahaka ny eny na eny eo zay anina saza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminy, ary aza mitondra anay amin'ny fakapana fa manafahana amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisy ny sotra azy tonona aminaran'i Jesosy, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fampiraisana amin'ny fanahy masina ny ahatanteraka ny teniny amintsika hoe aza matahotra, aza merikerika intsony fa ny fiadanako no meko anareo, ny fiadanako no avelako anareo, aza matahotra na malahelo ny fonareo fa tsy mba tahaka ny fanomeny zao tontolo zao zany. Ho anao kosa ary tompony dera ny aja ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tiako niaraka aminao Jesosy. Alleluia. Masina Jehova tompony maro, enika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ho tanteraka tokoa n'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mirary soantsika rehetra.
maderana maderana ilanita